La 4G by Telma vous présente Ny Vavao. Nankatoavan'ny HCC ny fanovana ny fitsipika anatiny ifeany antenimieran-dolona ny 7 janoary 2024. Mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izany saingy misy andinin-dalàna sasany tsy maintsy akana hevitry ny fahefana mpanatanteraka. Olona ray no namony eny 724 ny trabona tao aorianan'ny fandalovan'ny Rivodoza Eloise raha nitatitry ny BNGRC hatreto. Amin'ny ankapobeny faritra Analanjorofo Maroantsetra ary Mananavaratra no isan'ny vomafy raha ny fanazavana azo. Roapolo hatrany amin'ny 5 isanjaton'ny vehivavy voamarina fahatratran'ny homamiadana ka ny homamiadan'ny col de l'utérus no eo amin'ny laharana faharoa aorianan'ny nono. Manomboka amin'ny 5 taona hatramin'ny 7 taona ny vehivavy no mety hovoan'izany raha ny fanazavana. Sandary iray namita iraka no vonoan'ny zazamena izay milaza ho mitandro ny filaminana tany Besakay Ambatondrazaka Omaly. Ny sambotra olona voaroroy tamin'ny fandrepahana aly ity Sandary ity ka rehefa tratrany izany dia nisy ny kapa tampoka tamin'ny antsony lohany. Maresaka irasam-pirenena miroso avy hatrany amin'ny asa ny filoha Amerikanina vaovao Joe Biden natao aorianan'ny fianianany Omaly. Titim-panjakana misy 17 no sy niavany tamin'izany. Ny adinindreo arahanao afaka fotoana foana. Fanandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kolotizika minazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao nankatoavan'ny HCC ny fanovana ny fitsipika anatin'ny feny antenimieran-dolona ny 7 janoary 2024. Mifanaraka lalam-panorenana izany saingy misy andinin-dalàna sasany tsy maintsy akana ny hevitry ny fahefana mpanatanteraka ka eto andratsilavo. Namoaka fanapahan-kevitra mikasika ny fitsipika anatiny mifeny antenimieran-dolona ny fitarana avy momba ny lalam-panorenana ary nanamafy fa misy andinin-dalàna tsy maintsy hodiniana miaraka amin'ny fahefana mpanatanteraka ary misy andinin-dalàna tamin'ny ireo natolotra ny mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Mikasika ireo mpiara-miasa sy mpikambana eo anivon'ny birao maharitra eo anivon'ny antenimieran-dolona manana kabinet ny filoha izay ahitana ny directeur de cabinet, attaché misy 4, mpanolotsaina manokana maharitra 9, mpanolotsaina teknika maharitra 12, attaché de presse misy 2, aide au camp iray, assistant permanent 10, jury consulte 2 ary mpitantsoratra manokana iray. Ankilan'izay manana kabinet ahitana assistant parlementaire maharitra misy 10 izay tendren'ny filohan'ny antenimieran-dolona araka ny sosokevitra arosony ny filoha lefitra. Araka ny andinin'ny 17 manana assistant parlementaire maharitra misy 10 sy mpanolotsaina teknika misy 3 tendren'ny filohan'ny Sénat araka ny sosokevitra narosony ny loholona tsirairay avy. Amin'ny androm-panjakana azy manana ny fahaleovan-tenany ny Sénat amin'ny fandaminana sy ny fampiasana ireo fitaovana ilaina izay tokony fanaraka hatrany amin'ny lalam-panorenana sy ny fitantanana mangarahara ary indrindra ny politika ny fanjakana amin'ny fitsitsiana sy ny fitantanana maharitra ny volam-bahoaka antony nampianana ny isan'ny loholona. Mikasika ny vondrona parlementaire araka ny andininy 17 afaka mivondrona araka ny fironana politika misy azy ny loholona ary olona 4 farafahakeliny no mikambana ao aminy. Raha ny teo aloha nanana assistant parlementaire misy 5 ny loholona tsirairay avy, nanana mpanolotsaina teknika misy 5 ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra. Izany hoe samy nanana assistant misy 5 ny loholona tsirairay avy ary ny ampy-mpanolotsaina teknika misy 5 izany ho an'ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitra. Saingy raha tsy hiviny ny isa 13 ireo loholon'ny Madagasikara teo aloha ka ny 27 tamin'izy ireo no fidina ary ny 20 no tendrena. Zay makasika ny antenimieran-dolona fa olona ray no namony eny 724 ny trabona raha ny tao aorianan'ny fandalovan'ny Rivodoza Eloise raha nitatitry ny BNGRC hatreto amin'ny ankapobeny faritra Analanjorofo Maroantsetra ary Mananavaratra no isan'ny vomafy raha ny fanazavana azo. Abraham Randriamanana. Toy izao ny antotany savonjy maika voarainy teo anivon'ny BNGRC ny ariva teo mikasika ny fahasimbana tao aorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Eloise teto Madagasikara.
Nisan'ny maty ray a, nisan'ny traboina 4,720. Ny déplacé moa zany hoe nafindra inambe 700 dia ireo ataontsika hoe trano todraky ny rano 430 ireo trano zay nahitana fahasombana 437 ireo trano tena hoe simba tanteraka zany 770 ny efitra fianarana zay nahitana fahasombana 170 dia tena efitra fianarana tena simba zany 20. Ankoatra izay, nahitana fahatapahany ny lalam-pirenena faha 2 sy ny lalam-pirenena faha 9 vokatry ny fiakaran'ny rano nandritra ny fandalovan'ity rivodoza ity. Amin'ny ankapobeny, ny faritra Nalanjorofo, Maroantsetra ary Mananaravaratra no isan'ny voakasiky ny fiakaran'ny rano sy ny fahasimbana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Manomboka miverina amin'ny toeram-ponenana ny ankehitriny ireo nafindra toerana ary efa misy ny fandraisana an-tanana sy fanampiana ireo traboana raha ny fanazavana. Fa ny fandray tamin'ny tany toerana zay ho an'ireo déplacé tany amin'ny sita nisy mandray an-tanana zany ny toerana dia ny secteur koa efa mandray fepetra ho an'izao traboana ny toerana. Mariana fa ireo trabonao ireo somary mandalo ihany ireo fa tsy tena le mijanona ela be satria misy mipetraka ny fianakaviana dia misy zany le tena tsy manana rava-trano tena tsy maintsy niraisina any amin'ny site d'hébergement. Tsy ilazana tsy Maroantsetra efa mifandamina ny tompon'andraikitra eo toerana zany ny ao amin'ny site d'hébergement anomezana sakafo andry zareo aloha vonjy maika ihany. Misy sidina ho atao rapitso, misy sidina ho atao iarahana ampiara-momby matoka izay hijerena izay faritra nandalovan'izay cyclone zay hijerena n'izay mety hoe tena ahitana maso zany ny voka-dratsy nentin'ilay cyclone. Tsy aivina, hatramin'ny maraina teo, manodidina ny 200 kilometatra andrefan'ny Besalampy no nisy ny foiben'ny Eloise, raha ny nambarany teo anivon'ny Meteo Madagasikara. Nanomboka nahazo aina ity rivodoza ity raha niditra an-dranomasina 750 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra mahatratra hatramin'ny 500 kilometatra isan'ora. Manentana ireo mpampiasan'ny ranomasina manodidina ny faritra Boeny, Melaka ary Menabe hitandrina manoloan'izany ny tompon'andraikitra. Navoatra nandritra ny filan-kevitry minisitra Omaly mahakasika ny fandrindrana ny vidy-jiro sy rano ho an'ny orinasa JIRAMA ifanaraka amin'ny fahefana mividy eto Madagasikara. Nanome 420 ora ny JIRAMA ny fitondram-panjakana andaminana ireo faktura miopampana Abrahaman'Andriamanana. 420 ora. Io no feim-potoana nomen'ny fitondram-panjakana ho an'ny orinasa JIRAMA amin'ny fandrindrana ny vidin-jiro sy rano ifanaraka amin'ny fahefa-mividy eto Madagasikara raha ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly no totosaina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha. No marihana nandritra izany fa isan'ny misitraka subvention an'arivo tapitrisa ariary avy amin'ny fitondram-panjakana foibe ny orinasa JIRAMA ka ilaina ny fampitindany saran'ny jiro sy rano izay mahakasika mivantana ny fiainam-bahoaka. Tapaka ihany koa fa ilaina ny fakana ny hevitry ny ministra Piay sy ny gouvernemanta manontolo amin'ny fampiakarana ny vidin-jiro sy rano. Noresaina nandritra ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny mikasika ny fanondranana antsokosoky ireo volamena milanja 7,75 kilao tasy Afrika Atsimo. Nampafahantarina tamin'izany fa nalefa ny ampelantanan'ny departemanta Afrika Atsimo avokoa ireo antota taratasy rehetra manodidina ity raharaha ity. Isan'izany ny mandat d'arrêt international ho an'ireo voarohirohy tamin'izany ary mitohy ny famotorana na eto an-toerana na ny Afrika Atsimo ankehitriny. Voapirofo fa niainga avy eto an-toerana ireo volamena ireo ary teratany malagasy ireo voarohirohy nitondra izany. No amafisina manoloana io ny fifampiraharahana ara-diplomatika eo amin'ny firenena roa-nitonta mba hanatanterahana ny raharaha-pitsarana eto Madagasikara ka hamerenana ireo volamena ireo eto an-toerana. No ankatoavin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana ny droit et taxe d'importation mikasika ireo fitaovana ara-teknika ahafahana mamadika ny ranomasina ho rano fisotro madio any Atsimo. Ankoatra izany, nisy ny fanafanana didim-panjakana ary fanendrena tompon'andraikitra maro samihafa eo anivon'ny ministera isan-tokony. Isan'ny vaovao misongadina ho amin'ity androany ity ihany koa dia nanatanteraka hetsika fanairana ny mpianatra Ompitsabo ny Université Antananarivo tamin'ity androany ity. Na efa misy azan'ny fampanantenana natao azy ireo momba ny vatsim-pianarana 5 volana sy ny allocation de stage tsy eken'ny mpianatra ny fitarazony izany raha ny fanazavana azo Ivry. Tsy nampihemitra ny mpianatra Ompitsabo nanatanteraka ny hetsika fanairany indrindra ho amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ny fampanantenaina natao azy ireo mahakasika ny fandoavana ny vatsim-pianarana 5 volana sy ny tambiny fizaharana asa. Isan'ny tsekena raha ny fanazavana ny fitarazoan'ny famoahana izany isam-bolana ka tsy maintsy andraisana fepetra manomboka izao. Isika mpianatra hiditra
ilain'ny fikarakarana ny taratasy rehetrarehetra amin'ny faculté anaraka ilay izy mba tsy isin'ny ohatr'izany miandro foana aiza veka dia 5 volana tao aoriana ny midirana vao ivoaka ny bourse 5 volana tao aoriana ny midirana vao ivoaka ny AS fa tahaka fanampiana aminareo mila nareo foana mba hanaraka le fandehan'ny taratasy rehetrarehetra na dia tsy anjarantsika moa mba mifanampy amin'izareo satria rehefa miraikitra dia miraikitra foana. Na mafisy ny mpianatra ho mpitsabo ihany koa ny fanohiran'izy ireo ny feo mandeha mahakasika ny fisiana fampiakarana sara mpisoratana anarana. Mahakasika io izay nambarany ireo mpianatra anatin'ny taratasy misokatra nalefa ao amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika fa tsy mifanaraka amin'ny fahafahan'ny mpianatra mandrato fahalalana eny anivon'ity oniversite mpanjakana ity. Fa hoe hiakatra itoga io dia tsy aketrika izany toga miakatra izany. Ako amin'ny sistemanay zay fa samy voakasika an'izany daholo tsika rehetra ary mino izay afaka hoe miakaketrika androany zay no mitaka an'io na tsy mivaly androany ary io anareo zanjanay le izy ka mba mangataka aminareo zay mba fanohananareo foana amin'ny zava-tsarehetra. Mihoatra indray lavitrisy ny totaly ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra ho mpitsabo manodidina ny 500 sy 4,000. Manomboka ny herinandro avy izao arak'izany no hivoaka ny titiandro mahakasika ny fandoavana ny tambony fizaharana asa sy ny vatsim-pianarana araka ny fampanantenaina natao azy ireo. Araka ny loharano vaovao azonay tany amin'ny ministera fampianarana ambony dia ny allocation de stage ho ezahana ataony zareo hivoaka amin'ny herinandro calendrier ka ao anatin'ny 15 jours maximum ny azonay an'izay. Dia ny bourse indray ao anatin'ny 20 jours maximum ny azonay an'izay. Fianaratsy Antananarivo ihany mbola tsy nahazo tamin'ny bourse io dia ny amoa zany efa débloqué fa mbola tsy tonga taty aminay fotsiny dia miandra an'izay zavatra izay fa ny bourse sy équipement 5 mois tokony efa ho azonay. Ankoatra ny vatsim-pianarana sy ny tambony fizaharana asa isan'ny toeran'ny mpianatra ho mpitsabo ihany koa ny feo mandeha mahakasika ny fisiana fampiakarana sara mpisoratana anarana eo ihany koa ny fitotonga lafo ny fampianarana sy ny fiahinany mahaolona eny anivon'ny oniversite amin'ny ankapobeny. Miverina kaboraraka indray ireo arina plastika eny an-tsena ary tsy misy manara-maso intsony amin'izao fotoana izao. Sarotra ny ady atao hoy ny tompona andraikitra raha nanontaniana manoloana izany noho ny tsy fampin'ny fiara-mientana io na saina. Anisan'ny be mpampiasa eo amin'ny fiainana andavanandro ny arina plastika. Nisy ny lalàna nivoaka izay mandrara ny fivarotana ireny arina plastika ireny raha toa ka latsaky ny 50 micron. Ankehitriny anefa fa miverina mitombaka eny amin'ny tsena indray izy ireny ary tsy misy tompona andraikitra manara-maso ny amin'ny hoe voahaja ve ny lalàna sa tsy. Ho an'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministerany tontolo iainana miainga amin'ireo mpamokatra no efa misy ny kaboraraka. Izy zany mandraikitra ny famokarana ce sont des industries tokony isy zany fipetrapetraka mikasika ny famokarana an'le sachet plastique. Tonga avy any le industrienao nefa sachet plastique na tsy haiko 0,5 micron ny vokarina fa tokony apetraka ny ministera izay mandraikitra an'izany zavatra zany koa le izy hoe zao ny épaisseuran'ny sachet plastique azo vokarina sy azo aparitaka any amin'ny tsena. Misy ihany koa ny importation illicite na sachet plastique mba diny fotsiny raha sachet plastique na épaisseur de 0,2 micron 1 conteneur. Ankoatra ny mahela voalevina ireo akora plastika, misy pozina manimba ny tany ihany koa izy ireny raha ny fanazavana, mamono ny tsiron'ny tany ka isany mahatonga ny voka-pambolena mihena amin'izao fotoana. Fiompiana trondro, ny culture rehetra, ny fambolena anana, ny vary amin'iny, ale vary nefa le plastique avec de l'eau se dégrade dia mamoaka an'le élément toxique any amin'ny zava-maniry sy ny zava-mananaina. Ka rehefa mamoaka an'iny dikan'izay troan'le fakan'le zava-maniry any koa le élément toxique fa dia mahagaga ve moa raha ohatra ka mena ny production. Misy tanimbary il y a 10 ans izy mamokatra 10 tonnes, zao izy lasa mamokatra 6 tonnes satria nahoana efa contaminé le sol. Misy dimension le sachet plastique tokony plus de 50 microns mba ho réutilisable zany fa tsy jetable dia avy metsena anao dia tonga any an-trano dia arina fa mbola azo ampiasaina. Ny dikany ny zavatra iny mba mampiena ny flux de déchets. Ankoatra ny sachet plastika, misy karazany maro ny plastika aman-taonany maro voalevina toy ny tavoahangy, fitoeram-panafody, tuyau, boaty ny yaourt, emballage sy ny maro hafa.
olana tsy mahafaona ity arina plastika ty eto Madagasikara ny tsy fisian'ny vahaolana ny fanindran-dalana tamin'izay fanafoanana izay, any ka miverina eny amin'ny tsena indray izy ireny ankehitriny. Roapolo hatrany amin'ny 5 isanjaton'ny vehivavy no vao marina fatratrany homamiadana ka ny homamiadan'ny col de l'utérus no eo amin'ny laharana faharoa aorinan'ny nono. Manomboka eo amin'ny 5 taona hatramin'ny 6 taona ny vehivavy no mety ho voan'izany raha fanazavana azony laharana izao. Ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza no tena maro mahazo ny vehivavy, raha toa ka 20 isanjato amin'ny homamiadana mpahazo ny vehivavy, ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza. Amin'ny vehivavy rahetsy, 530 amin'ireo vehivavy voatily no ahitana ny tranga, ary 20 no maty vokatra izany aretina izany. Raha ny tombatombana, manodidina ny 1.3 isanjato ny fianaky ny aretina HPV eto Afrika, izay miankina betsaka amin'ny faritra misy ireo olona. Raha ny fanazavan'ireo mpitsabo nanaovana fanadihadiana, manomboka eo amin'ny 15 taona ny vehivavy no mety hitratra ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza. Ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza zany dia aretina moa zany izy io mazava ho azy mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, zany hoe ny filahin'ny lehilahy moa zany rehefa mitsofoka ao amin'ny mahavehivavy ao dia io filahina io no mitondra le ataontsika hoe raha hoe amin'ny teny vahiny dia HPV moa zany hoe virus izy io human papilloma virus. Dia rehefa tonga amin'ny vozon'ny tranonjaza zany le virus io dia mianaka mahatonga an'le aretina, mahatonga le hoe homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza. Ny olona vehivavy mety ho voan'izy io dia eo anelanelan'ny 15 taona eo ka hatramin'ny 7 taona. Raha ny fanazavana hatrany, isan'ny mamevana ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza ny fiarahana amin'ny olona maro. Eo ihany koa ny fahazahoana aretina avy amin'ny alalan'ny firaisana aranofo izay tsy voatsabo tsara. Eo ihany koa ny fisian'ilay virus HPV ka mampianaka ny aretina. Toana azo atao koa dia ny zava-dehibe dia hoe ny prévention, zany hoe tsara manao fisorohana aty aloha, zany hoe manao dépistage, manao fitiliana zany, dia rehefa hita aty aloha be ny aretin'ny vozon'ny tranonjaza, indrindra moa zany fa raha hoe homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza, dia rehefa voatily aty aloha be le izy dia misy ny traitement azo atao. Zany hoe raha hita zany fa mino tokoa le vehivavy anankiray fa ahitana le ratra kely ao amin'ny vozon'ny tranonjaza ao izay ahihina hoe homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza, dia misy le ataontsika hoe amin'ny teny vahiny moa izy hoe cryothérapie, amin'ny teny gasy izy dia misy atsika mahery vaika apetaka kely eo, mpiasa fahasalamana efa voahofana moa zany no afaka manao an'izay eran'ny Madagasikara misy an'izay daholo. Azo tsaboana tsara eto an-toerana ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza raha toa ka voatily mialoha izay anentanana ireo vehivavy rehetra. Raha ny fanazavan'ireo mpitsabo, tokony hanao fitiliana indray mandeha isaky ny 3 taona ireo vehivavy hisorohana ny aretina. Miankina amin'ny fivoaran'ny aretina kosa ny saran'ny fitsaboana ho hiatran'ireo mpitsabo. Ho fiarovana ny fiparitany valinaretina Covid-19 no mafisy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana eny amin'ny fasan'ny karana. No zaraina roa ihany koa ny ora fiaingan'ny fiara ary tsy maintsy mpamily roa no anaty fiara iray gadao Andriatsilava. Ny Covid-19 misy ary vitatsika fa ny olona izay miditra eto dia tsy maintsy mandeha ny tunnel, izay vao mahazo miditra eto zany. Tena voatra fa mivoatra ny tunnel na tsy mahazo miditra eto mihitsy aza tsy miditra tunnel. Ny tunnel désinfection zany. Fa io moa tsy loazana izay mahamalaso an'izay loasa, fa miezaka ihany izay fa ny olona koa mahazo olona fa efa miezaka izay zany zao izay manentana an'izay olona mihitsy amin'izay fanaovana ny arotava sy ny fanasana tanana satria ny GCHRF dia efa nentanina tsy maintsy misy ny lave-main zany fanasana tanana. No ny firongatry ny valanaretina amin'izao fotoana no nanamafisana ireo fepetra ireo, hoy ny tompona andraikitra eto amin'ny topo fiantsonana fasan'ny karana. Tsy maintsy manao désinfection avokoa ny fiara rehetra mialohan'ny iaingana. Ty zany le etikety amantarana hoe nanao
efa nasiana tezatezatra feky le fiara avant départ. Ankoatr'izay no zaraina roa ny fotoana iangan'ny fiara ary tsy maintsy mpamily roa raha vao mihoatra ny 400 kilometatra ny toerana ale. No zaraina roa zao ny départanay eto amin'ny fahasankarana, ny maraina Ambositra, Fandrina, Fianaratsoa. Rehefa vita ny Ambositra izay maraina izay dia miditra indray any amin'ny folo sasany any ny mandeha sud-est manontolo mandeha any atsimo mandeha atsimo andrefana toy ny miandro vazy sy morondava. Ary rehefa vita indray ireo départ reo any any amin'ny efatra any dia miditra amin'ny Fianaratsoa deuxième ligne départ arivo. Noho izany zany ny mpamilinay zao moa tsika zany atao anatin'ny atao hoe période sodea, période morte satria sady maitsoatra ny latsakorana dia vitsina ny tobila manao dona miverina fa raha ny teo aloha izy ny verenako kerijery todika dia tsy manao dona miverina mihitsy ny tomobilay fa ny chauffeur dia double daholo rehefa latsaky nefa mihoatra ny 100 kilometra fa raha anao dona miverina ohatra misy Fianaratsoa dia midouble ny chauffeur. Izy roana ny loza vokatry ny areran'ny mpamily no tanjony. Eo ihany koa ny fanajana sy ny fanomezana toky ireo mpandeha ka ho tsara mandroso ho tsara miverina. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny vidim-bary. Eo ihany koa ny tranga mpiaramonina tany Ambatondrazaka tany rehefa avy eo ary. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Le record du monde de traction a été réalisé en 24 heures. D'autres courent les 24 heures du Mans, d'autres regardent 24 heures chrono. Une story publiée sur Facebook dure 24 heures. Et ton data est utilisable 24 heures sur 24 sur l'offre Telmanet. Tape vite le dièse 322 dièse ou achète ton 9 via Mvool et gagne un bonus data de 20%. Grâce à un savoir-faire inégalé, Yoplait crée du bonheur à chaque instant. Yoplait, c'est des moments de complicité, des fous rires, plein de surprises, de la joie, de la gourmandise et de la générosité. Yoplait, de délicieux yaourts produits dans les normes de qualité internationale. Un maximum de saveurs pour faire le plein de bonne humeur avec Yoplait yaourt blanc, aromatisé, Yop ou panier. Yoplait, goûte dans la vie du bon côté. Yoplait. Mety tsy tapany faharoan'ny vaovao isika. Tsy maintsy jerena hatrany apotany ny antony mahatonga ny fiakaran'ny vidim-bary eny an-tsena ho ny fikambanana miaro ny zony mpanjifa malagasy. Isan'ny anaovana fitsiriana manokana ny tambazotra mpandrarà manao fifananana tsy ara-dalàna ary mifeny vidim-bary. Yves Richard. Maro ny teboka mitarika ny fiakaran'ny vidim-bary eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena vokatry ny valinaretina COVID-19, misy ihany koa ny karazana fifananana tsy ara-drariny ataona tambazotrana mpandrahara goavana eo amin'ity seha-piariana ny fandrarana arabary ity. Izy ireo izay mifiarim-baiko ny fambidinana na ny fampiakarana ny vidim-bary eto amin'ny tsena anatiny amin'ny ankapobeny. Ohatra misy baiko tokana foana io resaka vidim-bary hoe zao ndray vidiny dia iny daholo ny raha visy maro tonga mivalinjato ny kapoka zao tia amin'izao fotoana zao. Ny zava-misy raha mijery zao ny manodidina tanana misy tambary any anie, misy mamokatra vary any ireo fa ny olona dia zao tsy mety amidiny vary fa miandry an'le vary avaly alavitra be any Mbatondrazaka, any Marivoay, any Mandritsara sy ny sisa reny no atao tonga aty dia mazava ho azy misy mpandrahara reny, misy mpidirika amin'ireny efa miteny fitoeram-panjakany hoe misy le izy fa zay koa nandrasan'ny mpanjifa hoe aiza ny fipetra raisina makasika an'ireo mpidirika mpandrahara eo, ireo zany tokony fihezana ao anatin'izay resaka vary zay. Ho fitsirian'izay tambazotrana mpandrahara mifiny vidim-bary hatrany am-poton'izay indrindra no antony nananganana ny komisiona iaraha amin'ny ministera sy ny fikambanana miaro ny zony mpanjifa. Vahaolana maro ihany koa no andrasana avy amin'ity komisiona ity. Tafiditra anatin'ny teboka nangatahany mpiaro ny zony mpanjifa ny fametrahana ny kapoka anatin'ny fitaovam-pamarana ara-dalàna. Tanjona nitsonjovana ny mpanjifa hoy ny fanazavana. Tonga dia tsy diko ny resaka kapoka. Izay ny voizina be any anatin'ny tambazotra any.
izahay mpanjifa ny tena niady an'io tompoko fikamanana miaro amin'ny mpanjifa ny teny an'io kapoaka io voalohany ary niraisany ministera fédération ary otan'ny fédération consommateur nametraka an'izany hoe ory ny fanjakana ahoana io kapoaka io e satria zao zany vao tena mitranga be satria manino ny vavanitsato ve ny kapoaka dia mbola ratsy any lanja ny vary anatin'le kapoaka zay no anton'izy hoe tsy maintsy atao manara-penitra io resaka kapoaka io tamin'ny andro taminy 5 ny tena mipetraka nivoaka io kapoaka io 5 7 tany nivoahan'ny kapoaka voalohany dia mila apetraka mazava reny hoe tena kapoaka mazava ny tena ampiasaina eto amin'ity firenentsika ity. Tafiditra anatin'ny vahaolana tsy maintsy apetraka miaraka amin'ny famahana ny fiakarany vidim-bary, ny fanatsarana ny fitaovam-pandanjana ho iatran'ny fikambanana miaro ny zonim-panjifa malagasy, tanjona ny ijerena marina ny fanatsarana ny sehatra ny fanjifana indrindra ny fitsonjovana ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. Nitondra faisana manoloana ny tsy fampinirotsakorana avokoa ny karazana avoly tamin'ny aty taona ity. Akoatry ny vokabary izay nanakofa ny ampahany besaka, ringitra ihany koa ny legioma indrindra fa ny anana. Yves Richard. Karakaina ny tanimbary, ritra ny dobo fanangonan-drano ilaina amin'ny fanondrahana ny tanimpambolena. Isa mitondra faisana amin'ny tsy fahampianrotsakorana ny tantsaha saika manerina ny faritra maro, ary voankazo izay avokoa ny volo samihafa. Voalohany ny volovary izay nitondra takaitra mafy tamin'ity taona mpamokarana ity. Zao raha mahita zao dia zao ny vokabary. Efa taona lasa amin'izay dia zao indray. Lasa maninona zany izy ireo? Manakofa, lasa mivadika tsisy ninino fa rely akofa zakan'ny rivotra ireny. Le rano zany ny tena hain'ny zavatra rehetrarehetra, rano. Mitondra faisana ihany koa ny fambolena legioma, ringitra sy mavo ny ravinanana noho ny tsy fahampin-drano. Manampitrotraka ny aretina sy ny fahavoazana teraka ny bibikely mpanimba avoly. Raha mitombo avy eny araka izany maso-karena sy ny fotoana landy amin'ny fikarakarana ny voly eny an-tsaha. Ny hena fisasaka ny vidiny anana indrindra noho izay faharatsian'ny vokatra izay. Raha ohatra zao izy zao zany zao le vokatra le tsy fampin'le rano e. Dia zao la hanana tokony ho amidy 7,000 na ohatra zany dia eo amin'ny 4,000 ao ny vidiny latsabidy atsasany. Zao ratsy kely zao. Ratsy dia tsy sady zao jere izy zao fahavoazana. Dia lasa ratsy le izy dia arakaraky ny hatsarany ihany koa ny vidana mpividy anazy. Tsy misy afa-tsy ny fanatsarana ny lafo ny famatsin-drano no vahaolana tokany anatsarana ny fambolena hoy ny tantsaha. Ilaina faiza mitantana ankilany mahakasiko ho fanatsarana izay ampamokarana amin'ny ankapobeny. Toy ny raharaha vola sandoka tratra tany Tomasina kosa indray dia mitoy ny fanadidina ny mpitandron'ny filaminana ka fantatra fa hividianana lavanila sy jirofo nakamaroan'ireo vola sandoka ireo. Akoatra izay atakaly 5,000 ariary tena isany 2 ariary sandoka ho an'izay manaiky anatanteraka izany hiona saina. Dia ireto taratasy fa coupure jereo tsara fa fandraika tsara amin'le abe le andrina izy somary ohatra tsy dia mitovy rehefa loatra fa asa tanana moa lavazalan'azy ity. Dia ity asiana zalana ty clean ty dia ity ohatra tsy fantatsika hoe inona reto vato reto dia misy an'ity liquide ty dia miaraka amin'ny tonogan ireto zany le ino moa le élastika anaovana zala le billet de 1 million fa vita. Dia izao zany départ anjala manao anazy io fa dia tena tafavoaka raha ataontsika hoe fijery avy ity ivelany dia ohatran'izao tsy fahitana anazy zany tsy esaka machine manao karazana photocopie aloha hatreto fa izao no ahafahanjana mamoaka an'izy fa naizana zany mety maro ihany ny fomba ahafahanjana mitonga aminanao an'izy le misy numéro de série samihafa satria matetika ety ataonjala manao tonga dia amin'ny vraky izy mity dia mahatafavoaka marobe ireo zany raha isaitsika zao maty fa mety raha samy avadika vola zao mety maromaro zao ohatra ka tena tafavoaka vola tony zany efa valopy tsy fantatra atao inona tony valopy tony plastika ty zany tsy fantatra inona ty liquide ty aloha fa any amin'ny investigation mbola idirana lalindalina ihany dia reto clina reto reto vato reto.
metoy ny fanadihadiana tanterahany zandarmaria automasina momba ny fiparihan'ny vola sandoka ny antoerana. Efa nisy olona valy voasambotra ny alatsinainy teo araka ny fanotanterana teto amin'ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny vola 570 tapitrisa ariary izay vola sandoka. Fantatra fa anambakana ireo mpivarotra vanila sy jirofo ireo vola sandoka ireo ka fangaro amin'ny vola tena izy. 1 million ny pake anankiray dia eo anilanilany zany misy an'le vola sandoka dia tsy hoain'olona ny ambanivohitra ny afantatra anazy hoe aiza mireto ny vola sandoka satria tsy misy an'le détecteur any tsy misy an'le fomba fahafantarana azy ary tsy voity aloha ny ataontsika hoe ny vola sandoka miparitaka eto Madagasikara fa maro fa ny tsirairay zany dia tokony mailo fa efa tena mianaka eto amin'ny firenentsika ny vola sandoka. Ankoatra izay atakalon'ireo olon-dratsy 5,000 ariary tena izy ihany koa ny vola 2 alina ariary iray ka misy ny olona sasany alaim-panahy. Eto zany dia mbola toy foana moa ny fitadiavanay an'le olona tena mamatsy an'zareo nyo vola sandoka io dia le fitaovana anaovan'zareo an'izay koa. Ny nahitana azy voalohany zany dia napetraka le velam-pandroka natao hoe nisy olona mitady an'le vola dia navoaka an'zareo moa zany le vola avy eo le 20,000 ariary atakalo 5,000 ariary. Atreto tsy mbola fantatra ny tena tompon'antoka sy ireo fitaovana rehetra ampiasaina amokarana ireto vola sandoka ireto. Mitoeraka izany ny fanadihadiana. Zandary iray namita iraka no vonon'ny zazamena izay milaza ho mitandro filaminana any Besakay Ambatondrazaka omaly. Ny sambotra olona voaroroy tamin'ny fandripahana aly ity zandary ity ka rehefa tratrany izany nisy nikapa tampoka tamin'ny antsiny lohany. Alaritsi ny melofa mety isarimatoana ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity hiona saina. Lavy teo ampanantanterahana iraka mikasika ny fiarovana ala ny zandary fototra kilasy ambony miasa ao Ambatondrazaka omaly. Raha ny zava-nisy nahazo taratasy fangatahana fiaraha-miasa na réquisition main forte avy amin'ny direction régionale de l'environnement et du développement durable Ambatondrazaka ny vondro tompoparitry ny zandarmaria ny antoerana anampy ireo agent forestier hanao fitsirihana ifotony Tevial any Mandanivatsy commune Besakay. Rehefa tonga tany antoerana izy ireo dia nanao fanadihadiana sy ny sambotra olona roa tompon'antoka tamin'ny fanimbana ala izay voaporofo tamin'ny fitsidiana izay notanterana tany anaty ala. Rehefa niverina avy any anaty ala ireo zandary sy agent forestier ary ireo voaroroy tokony ho tamin'ny folora teo dia efa nisy fonkon'olona maromaro ny tampiadiana ny andro teo an-tanànana Amparombolana nangataka ny amotsorana ireo roa lahy voaroroy. Tsy ilainjareo hoentina na ho samborina ny olonjareo dia olona mpitevy ala zany reo. Rehefa nahitan'le fonkon'olona le gendarme rola sy ny agent forestier dia namotitra an'le olona hoe io ary olona reo raha ohatra hoe hoentina reo satria mba tsy isian'le fifandonana. Nefa ndray reto le fonkon'olona reto moa dia hoe mandeha amono ihany zany ny programme zareo fa tsy hoe le olona anjareo azo zareo nitsolana anjareo fa mandeha mono anay mpiasa-panjakana tonga tany zany nataonjareo. Ny zavatra nanjoanay tany zany dia ny fanenjena nataon'ireo fonkon'olona reo amina antsy sy bourgine ary ny fitetena ny namanay le adjudant chef lahatra io le maty io. Raha maty vokatry ny kapokansy ny zandary iray niaro tena ka nampiasa ny bastiny aminy kosa ny zandary iray niaraka taminy ka nisy ainana foy avy amin'ireo zazamena tamin'izany. Ireo zany no tonga dia nikapaka tamina kalaza milohan'ny le karamiasa aminay izay namony eny ity dia nahatonga azy latsaka. Rehefa nisy moa zay dia tsy maintsy niaro tena ary nisy ihany koa fitaovam-panjakana izay tena ampelantanan'le gendarme reo zany dia tsy maintsy nataony izay nanavotany tenany dia tsy maintsy nisy ny fampiasana ny hery izay tena tanana zany fitaovana izay tena tana. Dia izay zany legitime défense izay nampiasain'le gendarme natonga azy navoatifitra olona roa raha tsy diso ahako no voalaza fa maty zany amin'ny teny zao. Misokatra ny famotorana sy fikarohana ireo navandoza sy ny tarika ity fikomina ity amin'izao fotoana izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nyroso avy hatrany tamin'ny asany filoha amerikanina vaovao Joe Biden taoriana ny fianianany omaly. Didim-panjakana misy 17 sy niaviny tamin'ny izany fanadihana. Taoriany fiafarany lanonana fianianany filoha amerikanina fa 7 Joe Biden nyroso avy hatrany tamin'ny asany tenany sy ny ekipany.
Omaly miisa 17 ny didim-panjakana nosy ny aviny. Mifandray tamin'ny fampanantenana nataony nandritry ny fampielezan-kevitra ireo nosy ny aviny ireo. Voalohany amin'izany ny didiny mikasika ny Covid-19, miompana amin'ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Misy 120 pejy ny fanazavana ny paikady apetra ny adina ity ivelana aretina ity. Nambaran'ity floa ity fa isany ataon'ny laharam-pamiana ny ady amin'ny Covid-19 izay. Etsekilany noresahany ihany koa ny mikasika ilay tetikasa pipeline Keystone izay iarahana amin'ny Kanada. Isy ny fampiresana amin'ny tompon'andraikitra kanadiana ho ataony ho fanajanonana ny tetikasa. Isan'ny andrasany maro ihany koa ny endriky ny ho fifandraisan'ny Etazonia amin'ny firenena hafa tahaka ny Chine, Iran sy ny maro hafa. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.